Nyakin talem tantana ni alan-javaboary national bay de bal ao soalala fa tena misy tokoa ny alatra angonoky sy fanondranana zany antsokosoko miainga avy eto amin'ny fatiboeny nambarany ity tompona raikitra voalohany amin'ny fitantanana ny alan-javaboary national ity fa efa nametraka paikady izy ireo 5 mbola mahita irika ihany amin'ny fangalarana sy fanondranana tsokosoko izany ireo olona zatra lalandrinina misy tokoa rehetrapetraka satria na izay fotony mahita misy na atsika aty amin'ny ataontsika hoe toerana andalovany mahita dia ny agny vato ohatra tratrarana azy mahita fa misy le etraketraka ary tatoato nirongatra mihitsy io fangalarana sokatra io nirongatra izay tsy izy zany io marobe ny antony fa ny agny aminay zany any fotony mahita zay misy ohatra ary mifampiezaka zay miaro anazy. Nanapa-kevitra ary ny fanjakana foibe nanangana tambazotra ifandraisan'ny maro amin'ny alalan'ny sampandraram-panjakana eo ihany koa ny sehatra tsy miankina mba ahafahana manamafy ny fiarovana ny angonoky indrindra fa ireo harem-pirenena ao anatin'ireo alan-javaboary eto amintsika ireo. Ao anatin'izany ny sampandrarama leo tena ny ady mikolokolo ato anatin'ny fatiboeny. Io réseau d'acteurs io zany dia napetraka indrindra anao tantsoroka ara-teknika ho an'ny broma leo tena iadiana mikolokolo eo amin'izay ady mikolokolo eo amin'ny fitrandrahana sy ny fanondranana ny arena voajanahary izay. Tantsoroka ara-teknika no ataon'izy ireo fa eo ihany koa indrindra dia anamora izy ireo ny fifandraisana amin'ireo rafitra isan-karazany voakasika ao anatin'izay fitrandrahana sy fanondranana ny arena voajanahary izay amin'ny fametrahana ny fipetra fisorohana ny kolikoly. Tsy nipetra-potsiny anefa hatramin'izay tao anatin'ireo alatra antsokosoko ny harem-pirenena ireo ny aveo nivo ny talimpatry ny ala ary ny ekôlôjia sy ny aivoary fa nisy ny ezaka natao nanatratrarana ireo olon-dratsy efa nisy arak'izany ny tratra ka natolotry ny fitsarana any amponja izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa tratra mikasa ny trandraka tsara tanàna anondrana ny biby io ohatra tamin'izany zao tamin'ny taona lasa nisy tratra avy any Soalala fiara-miasa niaraka tamin'ny brigade port natao tamin'izay tratra le olona andeha haka-kôly any amin'ny botry zany dia ny gendarmerie sy ny information fa tsy izay tato amin'ny bref zany dia ry zareo nahatratra an'ilay olona dia efa nentina teo anivon'ny fitsarana ilay olona efa misazy amin'izao fotoana izao. Vao tsy ela koa fa tamin'ity taona ity tamin'ny voalondohan'ny taona nisy olona nikasa manana fikasana zany hivarotra sy trandraka dia naka information izy zany dia ireo olona ireo koa amin'izao fotoana izao efa nidoboka any amponja mbola tsy voatsara moa izy zany fa efa any izy miandry ny fotoana hitsarana anazy fa izay rehetra tsy tratra nikasa ny trandraka na ny anondrana ambonoka zany ka tratra ny service taty amin'ny forêt dia nidoboka any amponja daholo. Rahampitso amin'ny valora alina arak'izany arahanao eto amin'ny fahitalavitra RTN amin'ny alalan'ny fandaharana atrika ny adevitra manokana mikasika ny fiarovana ny angonoky ato anatin'ny fatiboeny.